Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ankafaliana hatrany no iarabagna atsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ary mankafy an'ity fandaharagna iaragna amin'ny archevêque agnatin'ny toriteny izy fampianaragna indesiny ho antsika ity. Miarabantsika tratran'ity alakamisy voalohany homanantsika amin'ny zoma voalohany volagna ary agnantanan'ny église ny diocèse atsika amin'ny vavaka 24 heures pour le Seigneur niany ity ary. Mankalaza an Jesosy Kristy niova tarehy ny église magnerantany amin'ity andrany 9 Aogositra niany ity. Kristy zay niova tarehy tagny an-tendrombohitra teo agnatrehan'ny apôstôly telo lahy i Pierre, i Jacoba ary Joanny rahalainy. Izy ireo no solontegnany maro, solontegnantsika nahita zegny tarehy mamirapiratra atsaran-tarehin'ny zanak'Andriamanitra izay. Samby magniry ahita izay atsika. Kandoary oringatsika ary ny tenin'Andriamanitra rosy ny église ho antsika amin'ity andraniany ity arahiny fampianaragna sy toriteny entin'ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Bokin'i Daniel mpaminany. Nijery aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana izay nipetrahana antidahana ankiray, fotsy hoatra ny oram-panala ny fitafiany, tahaka ny volon'ondro madio ny volondohany. Lelafo ny seza fiandrianany, afo mirehitra ny kodiarany, ony afo no nivoaka ny sononoka avy eo anatrehany. Arivoarivo no nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Dia nipetraka ny mpitsara, ka novelariny ny boky. Nijery tamin'ny fahitana amin'ny alina aho, ka indro nisy toy ny zanak'olona tamy teny ambonin'ny rahon'ny lanitra. Nandroso izy nankeo amin'ilay antidah, ka nentina ho eo anatrehany. Dia nomeny azy ny fifehezana sy ny voninahitra amam-panjakana, ary nanompo azy avokoa ny vahoaka amam-pirenena sy samihafa fiteny rehetra. Fifehezana mandrakizay tsy manampahataperana ny fifehezany, ary tsy ho levina naoviana ny fanjakana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ni
Taratasiny masinday Pierre apôstôly. Ry Kristianina havana. Tsy nanaraka angano tsara lahatra foana izahay, raha nampahafantotra anareo ny hery amampahatongavan Jesosy Kristy tombotsika. Fa tena nahita maso ny fahandrianany tokoa. Endre zany haja mamboninahitra nomen'Andriamanitra ray azy. Raha tonga teo aminy ilay feo avy any amin'ny voninahitra lehibe nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako indrindra. Ary renay io feo avy tany an-danitra io. Raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay. Ary mafiorina kokoa ho antsika amin'izany ny soratra faminaniana izay tsara raha dinihinareo. Fa toy ny jiro manazava ao amin'ny toerana maizimaizina izany, mandra-piposaky ny andro sy hiposahany kintana fitarik'andro ao amponareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Hallelujah.
Evanjely masina ny soratan'ny masinday Matio ao amin'ny toko 7:10. Tamin'izegny andra zegny nalainy Jesosy i Pierre sy Jakoba ary Joany rahalainy ka nentiny nitokana tagny an-tendrombohitra avo. Dia niova tary teo agnatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro. Ny fitafiany tonga fotsy mangatsakatsaka tahaka ny fahazavagna. Ary indro niseho tamin'izy ireo Moizy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Pierre nilaza tamin'i Jesosy hoe, Tompo, mahafinaritra ny mitoetra aty. Ka raha sitrako andeha anao le telo aty. Ny ray ho anao, ny ray ho an'i Moizy, ary ny ray ho an'i Eli. Fa raha mbola niteny izy, dia indro nisy feo avy tao amin'io rahona io nagnano hoe, inty no zanako malalako, izay sitrako indrindra, eno izy. Noho nandre izany ny mpianatra, dia lavo niankohaka sy natahotra indrindra. Fa nagnatogno azy Jesosy dia nanohigny azy ka nanao taminy hoe, mitsangana fa aza matahotro. Noho niandrandra izy ireo dia tsy nahita afa-tsy Jesosy irery. Ary rehefa nidiny avy tany an-tendrombohitra izy, dia hoy Jesosy nandrara azy ireo, aza milaza naminiza izay vao hitanareo ambara-pitsangana ny zanak'olona ho velo. Izany ary kankalazantsika ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina afa-malala, anio ny eglizy no masiaro manokana ary mankalaza amin'ny fomba manetikitrika ny ovan'ny Tompo tare. Ny Papa Kalista Fatelo no nametraka nio fankalazana ny ovana ny Tompo tare io, fa talohan'izay dia efa nahazatra ny eglizy no nankalaza azy, fa indrindra ny tany Antsinanana. Ka amin'izao 9 Aogositra izao tokoa no ankalazantsika ny novan'i Jesosy tare an-tendrombohitra, ka anolorana antsika sahady amin'ny fankalazana zany voalohany ny toetra ny Jesosy rehetra tafasangako velona. Izay no ambaran'io fiovan'i Jesosy tare io teo an-tendrombohitra io, ary niova tare teo anatrehan'ny apôstôly Pierre sy Jakoba ary Joany Jesosy mba asapahan'ireo mpianatra voalohany fa tsy maintsy mandalo ny fahafatesana izy, fa sy ny fahafatesana sy ny fizaliana ny tanjona, ary mampianatra sika izy amin'izany fa sy ny fizaliana ny tanjona fa ny fisanganako velona, ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, ka anampy an'ireo apôstôly izy mba sy ho tafitoina noho ny fizaliany sy ny fahafatesany, fa tsy maintsy hiatra amin'izany izy, ary izay ny lalam-piainantsika olombelona. Ka izay indrindra miatrika n'izao zavatra mafy izao sika, dia tia korotana virus ity izay manakorotana ny fiainantsika manontolo, manomboka amin'ny fahaterana ka hatramin'ny fahafatesana, hatrany amin'ny fandevenana ny fiainantsika manontolo, ary ny antsiprim-piainantsika manontolo dia korotaniny. Ary dia izay no ambaran'ny fizalian'i Jesosy teo amin'ny azo fizaliana sy ny fahafatesana, ny baby an'izany rehetra izany izy. Ary dia izay no nataony tamin'ireo apôstôly, ka niova tare izy mba tsy ho tafitoina isika miatrika an'izao zava-misy izao, ary dia izao korontana virus izao dia ambaran'io fampianaran'ny Jesosy niova tare io. Fa ho ansika koa zany dia santatry ny fiovana ahatonga sika ho tenaka ny zanak'Andriamanitra ary ho prailova amin'ny Kristy, ka izay no fanantenana sy
angovo asika miatrika nyity aretina ty tahaka ny nataon'i Jesosy tamin'ireo apôstôly dia niova tarehy izy mba hanome angovo an'ireo mpianatra. Ka noho izany ry kristianina havana malala, raha misy vanim-potoana tena irisika rehetra dia ka mampianatra sika izao fankalazana fetiny niovana tarehy izao dia anampy asika tokoa mba hiatrika an'izao korontana virus amintsika zao. Maro tokoa ny repera ho isika novery ankehitriny, ary zay no niseho tamin'ireo apôstôly rehefa nofasiana tamin'ny hazo fijaliana i Jesosy. Tadiditsika sara ny tantaran'i Marie Madeleine, tadiditsika sara ny tantaran'ireo mpianatra Emaosy miara-dalana amintsika i Kristy, ary zay no teny Jesosy ho sapan'ireo apôstôly ary ho sapasika raha niova tarehy teo amin'ny tendrombohitra izy, fa aokary ho raisika ny fampianarana avy amin'izany fiovana tarehy izany amin'izao alakamisy 9 aogositra izao izay napetraky ny eglizy ary ho fankalazana ny novana tarehy ka izay Jesosy niova tarehy izay anampy asika koa ibanzina fa sy ty coronavirus ty korontana virus ty no farateny fa ny fisanganako velona ny fandresen'i Jesosy ny rasy rehetra. Ka aoka ho fantatra sikary fa i Jesosy nitondra ireo apôstôly telo lahy tany tendrombohitra voalohany zany aoka sy rehefa amin'ny tany ny fiainansika, aoka izoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra sikisika, aoka izoro fa olombelona, ary izay indrindra ry kristianina havana ny mampiavaka ny olombelona dia izy mizoro mitsangana ny biby rehetrarehetra dia mandady mirehefarehefa. Ka izay mampisangana zay dia mahatonga asika hitodika amin'Andriamanitra, izany hoe ampiakatra ny fiainantsika isika, aoka ireny rendrarendra vokatry nyzao zava-misy izao, ireny herisetra vokatry nyzao zava-misy korotan'ity virus ity isika, aoka ireny fanavakavana fanilikiliana vokatry ny avonavona ny felonana vokatry ny rasy vokatry ny demony. Araky ny fampianarana ao amin'ny Genezy dia hiaraka masiny Maria sika anitsakisaka ny demony dia ny fahavalo tsy hita maso ity dia ny bibilava izany zay endriky ny demony. Ka izay indrindra aoka voalohany indrindra sy anaiky ho resy isika, aoka isika izoro amin'ny maha olona atsika, ny maha asika misy manko ny identité sika misy nitadiavin'ity korontana virus ity ompitena, ireo sotoavina malagasy, sotoavina kristianina azoro sika ary dia apetraka sika sara amin'ny toerana miakatra tendrombohitra isika, ary dia manatena isika fa mbola ho avy zay araky ny lazaisika teo ny lalany hafaliana ka hiakatra any amin'ny tendrombohitra ny montagne de français sika idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Ary dia izay indrindra koa no nataon'ireo Jesosy sy ireo apôstôly, ary io ny fampianarana faharoa avy amin'izay hoe rehefa miakatra sika miakatra voam-panahy dia aoka ny vavaka no atao sika totoafa. Fa izay indrindra niova ireo apôstôly niaraka tamin'i Jesosy satria nivavaka izy ireo, mampiova ny fiainansika ny vavaka satria fionana amin'Andriamanitra. Matosika mijoro miakatra any tendrombohitra mivavaka dia tahaka ny ireo apôstôly niona
tamin'ny Andriamanitra, ary dia izay rehefa miona amin'Andriamanitra isika dia miova ary afaka mpiova any hafa, ary dia izay no ambaran'ny Eukaristia indrisy anefa araky ny averin'ny Bersika dia tia korontana avy Eukaristia manapotika ny fiainantsika ka oka na dia communion am-panahy aza ny ataosika dia amaha-communion azy fionana amin'ny Jesoa ka ingany ny vavaka rehetra ataosika any amin'ny eglizy kely ireny rozery izay atomboka asika amin'ny confession am-panahy osika ary faranatsika amin'ny communion am-panahy dia fionana tokoa amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Masiny Maria ary dia ao ireo vakiteny masina izay atolotry ny eglizy isan'andro amelombelona atsika ary dia izay koa ny fampianarana fahatelo vokatry n'izay fiakarany ireo mpianatra niaraka tamin'i Jesoa ka niova tarehy Jesoa dia hoy Andriamanitra ity ny zanako malalako enoy izy ka izay indrindra koa ny fampianarana fahatelo ao mivavaka ataosika ao ka iaino any Jesosika andalina ny finoasikasika anamafy ny finoasikasika iaino any Jesosy ny dikany miaino dia ao amin'ny soratra masina dia mira finoana ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra dia olomino araky ny fampianarany ny Deutéronome Israely miaino dia manambara finoana izay ka izay indrindra aoka ometsika toerana tokoa amin'izao andro sarotra izao ny tenin'Andriamanitra ka iova ny fiainantsika satria miona amin'Andriamanitra isika ary dia iny fampianarana fa efatra dia i Jesoa rehefa niona tamin'ireo apôstôly ka niova dia tamin'izay indrindra no nitenenan'ireo apôstôly hoe sara ny mitoetra ty ka aoka anorina lahy isika ka izay indrindra raha tisika izay fiovana zay dia miombona ao amin'ny Kristy isika ka na dia eo aza ny lalan'ny fiainana ny lalan'ny fizaliana dia matokisa isika fa na dia mavesatra zao adi-piainana etresika zao dia hitoetra eo anivosika Andriamanitra ka mahatonga sika eo vita batemy tabernakla velona ka hotaranaka mpanorona manavao isika entaniny ny fanahy masina ka amin'izay hofeny famirapiratana ny fiainansika hiavao ny fiainansika zany hoe manorona tontolo iainana vaovao isika zany hoe ny zavaboary toy zay zary fahavalo dia mamelona sika ny zavaboary ary isika mikolokolo ny zavaboary ka mahatonga ny tontolo mpiainana ny fiarahamonina sika ampivelatra ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo ao anatin'izay hoe dioseze maintso izay ka na dia eo aza ty korontana virus ty dia afaka mifandray amin'Andriamanitra sika na dia akatona aza ny eglizy trano isika no tempolin'Andriamanitra ka afaka midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra isika ka izay indrindra feny fanantenana isika feny faharetana isika ka rehefa tonga ny fotoana sy hoe izanona amin'izao isika fa ametraka an'izay lalan'ny hafaliana izay anomezasika voninahitra sy hideran'Andriamanitra ry Jesosy Kristy tompo engany noho ny fahasoavanao tokoa noho izahay ny mampiakatra ny fiainanay na dia tady anempotra anay aza ity korontana virus ity na dia seporiny azy izahay dia hiakatra ny fiainanay ka hivavaka iombona aminao iona aminao ka afaka miaino ny teninao ary ampiarinay amin'ny fiainanay ny fiainanao ka mino anao izahay ary matoky ary feny fanantenana fa rehefa miona aminao tokoa dia iova izahay iova tokoa ny fiainanay ary dia afaka mpiova ny hafa ka ahatonga anay tokoa
eo ave missionnaire vita batemy iraina eo anivon'ny fiarahamonina izary tabernakla vaovao taranaka mpanorona tontolo iainana vaovao tontolo mpiainana vaovao ary tontolo mpinoana vaovao zay ahatonga anay ivelona tokoa ny mahazanak'Andriamanitra anay ka ivelona ny mahaolona manontolo sy ny ka ampivelatra n'izay mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra izay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy evitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.